mamerina ny fiarabanantsika rehetra tokatrano reny tena koa ny ambasadorany Jesosy azy adia no mandroso tokatrantsika reny amin'izao fotoana zao tonga amin'ny fotoana antsika izay efa antsika miaraka indrea ny hatsarany Jesosy eny amintsika rehetra tokatrano ary ny asoavan'ilay avo indrindra moa misehatra manaiky sy miaina ny hatsarany sy ny asoavany indrindra lalana faraka ambin'ny folo ny fampianarantsika avy hatransika dia miditra amin'ny fampianarana hoe tena fampianarana avy any amin'ny devoly ny satria hoe trinité zany satria hojerevantsika hoe inona ny sary misy tao amin'ny lanitra lanitra rehefa niakatra nakany amin'ny lanitra lanitra misy anazy ihany io zanak'Andriamanitra io dia inona ny sary misy any ka meloan'izay aloha tsika jery atao hoe lanitra lanitra fekondray mandeha satria misy io lanitra lanitra io hojerevantsika kely mihitsy izay tenin'Andriamanitra zay mikasika io lanitra lanitra io azafaina amintsika rehetrarehetra zany dia hafa ny lanitra dia hafa ny lanitra lanitra ka ny lanitra lanitra zany ny lanitra ny io lanitra hitanao io mbola misy lanitra ny ambony any zay lanitra anazy dia nao jerevantsika kely araka amin'ny bokin'ny Deutéronomia 10:14 vakitsika Deutéronomia chapitre 10 verset 14 zany indro aniavandriamanitra ny lanitra sy ny lanitra lanitra ary ny tany mba am'izay rehetra ao aminy ka zay ady azy rehefa amin'ny mampianatra anao ny any ambony dia hoe lanitra lanitra satria le lanitra eo amboninareo io le anaovan'ny olona ny fanandroana sy ny zatra maro samihafa ka tsika tsy eo fa ny azavaiko anao dia ny amin'ny lanitra ny lanitra ny mihitsiny izay misy an'io dada iava azy eo soa io zay loha resatsika eto zany atsika anao ventsika ijery manditsika ikasika ny amin'izay lanitra lanitra zay ao amin'ny fanomeko atsika moa faverindremandeha any ho fanaporofona amintsika mihitsiny fa tena misy ny lanitra lanitra mpanjaka voalohany toko 9 andin'ny 17 mpanjaka voalohany toko 9 andin'ny 17 zany dia zao ny voalaza zao hoe azadino ndraiky izy le numéro WhatsApp apetra foana iny Andriamanitra va dia onona ety tany tokoa ke ny lanitry ny lanitra aza ny lanitra ary ny lanitry ny lanitra aza tsy omby anao koa maika ve fa ity trano natao pity trano ten'Andriamanitra dia milaza mihitsiny hoe misy ny lanitry ny lanitra ka misy ny lanitra dia misy ny lanitry ny lanitra ka io Andriamanitra io dia any amin'ny lanitry ny lanitra no mipetraka fa ilay lanitra resantsika foana amin'ny olombelona amin'iteny io dio lanitra ambony lohanao io eo misy ny kintana sy ny planeta maro samihafa sy ny masoandro sy ny zavaboary maro samihafa eo aminy tsy io ny resantsika mihitsy rehefa miteny hoe lanitra fa lanitry ny lanitra ny resantsika mbola terma mbola tsy hainao zany fa zay natao hoe ziadia mampianatra anao ny teny zay mbola tsy fantatra atao soatra masina satria zany ziadia zany tena tonga monjy anao ary any ambara ny zava-miafina rehetra nataon'ilay nahary lanitra sy ny tany sy ilay nahary anao izay zao ampianarana anao zao ka hiditra am'izay tsy antsika hoe reresaka etso antsika dia any amin'ny lanitra lanitra am'izay ny resantsika tsisy izeto amin'ity tany ty tsony fa ny ambony any dia izao am'izay ara ny voalaza soatra masina hoe maninona moa ny ambasadeur-ny Jesosy ady any no miteny fa avy any amin'ny devoly io resaka trinité io dia tsotra kely ny antony aloha fa antsika ndray ty tena Andriamanitra ty hoe ne izy izy mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianarany Jesosy dia tsy izy izy jaona faharoa dia amin'ny andininy 7 zany zay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianarany Jesosy dia tsy manana Andriamanitra zay no mahatonga ny ambasadeur-ny Jesosy manazava amintsika foana ny fampianarana ny Jesosy satria rehefa tsy mifanaraka amin'io dia tsy eo io Andriamanitra io ary ny afantarana fa tsy eo Andriamanitra io anao tsy afaka amin'ny fahotana io fa tsy maintsy manota foana ka rehefa manota zay ianao za manantena anao any hovonjen'Andriamanitra zany tsy miexista satria Andriamanitra io fa teny fa za tsy mihano mpanota tsy henon'Andriamanitra zany ianao ka izay le hoe izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianarana Jesosy dia tsy manana an'Andriamanitra fa izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ray sy ny zanaka eto zany dia mametraka mihitsiny hoe ny afantarana fa ao Andriamanitra dia io fampianarana io mazava-be io soratra io hoe ny fampianarana izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ny dada Iavasy Jesosy ary ny fanaporofona an'izay dia ianao afaka amin'ny fahotana
ka tsy manota intsony afaka mifahotana de tsy manota intsony mba firifina kely le retour fa tena mikotana be mihitsy le sary ary mitsiketsika be mihitsy le izy zany fa parentese kely moa izy zany fa iditsamizetsika am'le teny zany ahoana zany na tonga ny ziady mba sodraka ny soany teny fa tena avy any amin'ny démonie le resaka trinité satria voalaza soatra masa mihitsy ny fa zay rehetra tsy mitoetra amin'ny fampianarany Iehosoa de tsy manana an'Andriamanitra inona zany le fampianarany Iehosoa ny fampianarany Iehosoa de mametraka mihitsy hoe misy an'izany trinité zany ny atao hoe trinité mantsy de telo zay ray iny e vokatry ny didy folo iny le didy folo mantsy miteny hoe aza manana Andriamanitra fa izao ihany zay le didy folo zay efa nazavaiko amitsika moa fa ny fanjakany Iehosoa de tsy mitandrina didy folo zany ary tsy manaraka didy folo novinovy satria tsy natokana ho amin'ny malagasy zany na ny frantsay na ny anglisy na ny sinoa na ny japonais na ny indiana na ny brésiliana na ny sénégalais na iza fa natokana ho an'ny zanak'Israely kanefa de noho ny amin'ny didy folo nitandremany olona de nitereny oray Andriamanitra fa telo ny eo anatiny eo zay natao hoe trinité donc jevatsika io ny marika fa mitandrana didy folo daholo ny fiangonana marika namporofona an'izay jevatsika io boky ny Exodus toko fa roapolo hoe de vakitsika daholo aiza moa misy an'io andininy fahifateo ngamany zaman'Andriamanitra fa andiny fatelo Exodus toko fa roapolo andiny fatelo aza manan'Andriamanitra fa izao ihany mazava be zany ny tenin'Andriamanitra eto fa mahitsy be ny soatra matsiny hoe raha ny didy folo ny resana aza man'Andriamanitra fa izao ihany de io ara ny profo zay milaza fa tena mitandrana didy folo am'izay le olombela rehetrarehetra ianao zay manao trinité io ny Andriamanitra anao de voalaza mazava tsara fa mpitandrana didy folo anao nefa nyzany didy folo zany de natokana ho an'ny Israeliana rery any efa nampianatsika mihitsy iny ary ny fidiranao am'izany de mitika fa olona mpanotra ianao ary ny mpanotra de tsipy makany amin'ny farimy rehetra afy sy ny solofara efa nampianariko atsika tao amin'ny fampianarana teo aloha fa izay mihitsy nefa le atao hoe trinité am'izay misy le karaha lay fisehoan'le Andriamanitra misy ny fisehoan'lay Andriamanitra ray raha tamin'le dada Iavalo no niseho de mety tsara le azy man'Andriamanitra fa izao rehefa mipotra koa Iehosoa zay ny teny hoe za koa Andriamanitra rehetra hoe zanak'Andriamanitra de Andriamanitra ny dikan'izay de voakilasy ho Andriamanitra koa izy ny dikan'iny ary rehefa niditra koa ny fanahy masina niditra antseratra tamin'izy lasa nampiteny tamin'ny teny tsy fantatra ny olona ary mitarika ny olona ho amin'ny marina de ny klaseny olona ho Andriamanitra ihany koa izy zay zavatra tsy marina satria zavatra tsy mitombony zany zany fanahy masina atao Andriamanitra zany zava-dozy zany tsy fiteny zany tsy zany mivavao amin'ny fanahy masina no resana fa tsy hoe mivavahanareo amin'ny fanahy masina eo de efa fahadisoan'ny olona zao zay tsy misy miteny mihitsy ny hoe mivavaha amin'ny fanahy masina fa hoe mivavahanareo mivavaha ao amin'ny fanahy masina no resana oke jevatsika zay tena Andriamanitra zay somary jerevatsika kely raha verentsika zao ao amin'ny Efesianina 6:18 Efesianina 6:18 zao voalavakitsika ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana sy ny fangatahana ka miambena am'izany amin'ny faharetina sy ny fangatana rehetra ho an'ny olo-masina rehetra ao amin'ny fanahy masina no mivavaka ianao fa tsy hoe amin'ny fanahy masina zany hoe raisika ohatra de taloha atsika nahitany reny hoe kabine telefonika reny de rehefa ifampiresaka amin'olo ianao de miditra mita kabine telefonika de anao mandray telefona de miresaka de ohatran'izay mihitsy ny fanahy masina zany ao amin'ny fanahy masina anao no mandefa nivavaka makany amin'ny dada Iehosoa zay ny voalazany soatra masina hoe io zany no mitondra ny mivavakitsika any amin'ny Iehosoa de makany amin'ny dada Iava fa tsy ivavahana izy akoriny mbola afetsika moa zay teny zay ny ateny frantsay hoe Efesianina 6:18 ndre vaketsika amin'ny teny frantsay izy io Efesianina 6:18 de tatsika tsara mihitsy ny valy teny ato
Efesiana 6:18 6:18 ditatsia tsara le valiteny faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Zany hoe amin'ny alalan'ny fanahy masina zany ianao no manao ny vavaka anao sy ny fangatanao fitarainana. Zay ndika zany. Zany hoe on prie avec Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Zany hoe mivavaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fa tsy kony hoe mivavaka amin'ny fanahy masina. Izy zao zany de efa fahadisoana mipetaka mihitsy hoe tsy mety le mivavaka amin'ny fanahy masina zany. Efa nisany tsy mampety an'le telo zay resady iny nohony amin'le hoe tsy azo atao mivavaka amin'ny fanahy masina. Ray zay. De aventsika indray moa zany le teny akaiky teo amin'le hoe aiza indray misy ny teny miteny zay. Jeo Joda toko voalohany Joda moa ray ihany ny toko. Joda ataontsika toko voalohany tsy malala de 9:20 zany. Mbola fanazavana io ny fanahy masina de tsy ivavahana. De efa zay zany de efa mahavoan'ny zay rehetra mivavaka tamin'ny fanahy masina rehetra hoe nanao foana nareo. Fampianarana avy any amin'ny démonie, zay mahatonga ny ambassadeur-nao sao hoe avy any amin'ny devolony Trinité. Fa ianareo kosa ary malala de ataovy zay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina. Tsy hoe ny fanahy masina no ivavahana, tsy zay. Fa amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao no mivavaka amin'Andriamanitra ary mandefa ny teny makany amin'ny dada Yahvé soa. Zao nefa vakitsika amin'ny teny frantsay izy io zany Joda 20. Jude 20. Et 20. Voilà. You. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. C'est, on prie par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Zany hoe ny ivavaka anao zany de amin'ny alalan'ny fanahy masina ndika zay. Fa tsy hoe ivavahana amin'ny fanahy masina. Zay nivavaka tamin'ny fanahy masina de efa nandika lalàna ary de efa olevony eo soa tompo fofona vavaka. Olona olevona daholo nge zany nareo rehetra ambony tany. Fivavahana mitondra nareo anakany amin'ny handevonana anareo. Ompitena Andriamanitra ianareo. Fivavahana manapotika anao mihitsy le izy. Tsy any eo soa le fampianarana Trinité. Io zao nareo vavaka amin'ny fanahy masina, nefa ny fanahy masina tsy azo ivavahana eto. Hitantsika koa ny teny efa avy eo. Donc avakitsika ny teny Andriamanitra bokin'ny Romanina toko 9 hoe ny fanahy masina no mifona fitarainana tsy azo tononona. Nge vakitsika zay teny zay Romanina toko 9 hojevatsika kely amin'ny Baiboly mba mpahita tsara ny teny ho ampianariko anareo. Romanina 8:23 zay no vakitsika voalohany de avy eo ny 8:26 zay mihitsy no vakitsika zay Romanina 8:23 Romanina 8:23 de avy eo ny 26 de no tsara nge ty teny mahitsy be nataony soratra masiny ty Romanina 8:23 de ny 26 de njaranao am'izay mieritreritra an'izy zao izy. Ary tsy zany ihany fa isika koa na de manana ny voaloam-boka ty ny fanahy azy. Isika aza de misento amintsika miandry ny fananganana ka de fanavotana ny tenatsika. De toy ny 9:20. Ary toy izany koa ary ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika zay vavaka tokony ataotsika. Zany io zany de le tsika zany tsy mahafantatra ny vavaka tokony ataotsika fa ny fanahy masina no mamonjy an'le fahalemena noho ny tsy fahaizana ny vavaka tsy fantatsika zay vavaka tokony ataotsika. Fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana zay tsy azo tononona. De nao eto tsika an'izy 26 de ny 27. Ary izay mandinika ny fo no mahalala zay hevitia ny fanahy satria araka ny fanahy
araka an'andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina zay eto zany de mahitsy be ny teny hoe ny fanahy zany no mivavaka direkta makany amin'andriamanitra mitondra ny fifonatsika sy miresaka atsika sy ny tentsika makany zay no mahatonga ny hoe tsy ivavahana ny fanahy masina fa atao mitondra teny ary izy moa mitondra teny automatika vo mivavaka ianao de izy no manao transmission direct makany amin'ny dada Yahova Sosoa mandefa n'le teny mivantana makany tahaka n'io telefona io zany izy io zany manao telefona mampifandray ny olona anakiroa de ohatran'izany koa ny fanahy masina ka eto zany zay rehetra nametraka ny fanahy masina ivavahana de efa diso fampianarana démonie zany de zay ny tsy napety an'le trinité satria ao anatin'ny atao hoe trinité mijery atsika am'zay izy de andriamanitra telo zay ray ao anatin'ny fonosana andriamanitra telo anatin'ny fonosana anankiray inge jerevantsika zay hevitra zay zary zay de zavatra diso zany de reo fanahy masina zao fa tsy izy de vaketsika ary ny fanahy masina raha ny rana zay de ty zany zao ty zao hoe andriamanitra de ray any io zao le didi folo io le didi folo hoe un seul Dieu ao anatin'ny teny commandement io didi folo de didi folo miteny hoe un seul Dieu de iny am'izay zareo natsofiny ao anatin'ny dore am'izay ny andriamanitra ray ty zao ny andriamanitra ray ty tena zava-doza de teny zany ny zanaka ty zao nanaovy anazy de ty ny fanahy masina ty ty zany ny fanahy masina de tya ny fils ty de ty zany ny père ty zao na te hoe trinité ho an'izay tsy malala natambatra ao anatin'ny klasy ny andriamanitra anankiray de io ny profa mitandrina didi folo zareo ka raha misy miteny hoe zay tsy mitandrina didi folo din'io trinité io avy any amy didi folo io io e vakitsika hoe Exodus 23 soratako tsara eto ambany eto io le to Exodus 23 io Exodus 23 na Exode 23 io izy io le to hoe mitandrana didi folo nareo ka raha misy teny zay tsy mitandrana ka io système mihitsy na to hoe didi folo le andriamanitrinareo mihitsy tande mipetraka ao anatin'ny rafitra didi folo zay na to hoe trinité de hoe ny fanahy masina iditra ny fanahy masina tsika aloha de fany de efa diso izy io irany eo soa izy io anketsika hijery an'izay indray hoe ny zavatra irana ve de ivavahana raha ny tena marina doke jerevantsika hoe matoa izy ny rana de le ambany dikan'izay irahako any amin'izareo izy ny fanahy masina izy eo soa Jaona toko fahinana ambin'ny folo vaketsika Jaona toko fahinana ambin'ny folo de amin'ny andininy fa Jaona 16:7 zany fa izao de milaza ny marina anareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy alao de tsy ho avy aminareo ny mpananatra fa raha mandeha kosa aho de irahako aty aminareo izy eo zany de mahitsy be mihitsy ny teny hoe zany ny fanahy masina zany hoe ka ny rana ny teny izy ka raha zatra irana ve ivavahanao ny teny izy tsy azo ampitovinao amin'ny andriamanitra ray izy nydikan'izany satria nydikany hoe ny ray any ny egalina ny fanahy masina satria ona samy anaty ino mo harona anankiray reo de mitovy ny valeurany sy ny grady nydikan'izay nefa ny soatra masy eto miteny hoe na le zanak'andriamanitra de naniraka le fanahy masina ka hoana moa zany ny mahalehibe anazy nydikan'izay tsy azo atao egalina amin'ny aosoagna izy de nao rehefa avantsika am'izay teny andriamanitra koa hoe ny mpaniraka de lehibe noho zay naniraka an'zao jerevantsika indray zay teny zay aloha hoe ny mpaniraka de lehibe noho zay maniraka anazy
vakitsika ao amin'ny jauna 13-16 no vakitsika aloha zany jauna 13-16 jauna 13-16 de miaraka amijeny atsika jauna 13-16 dia teo nahita hoe ny fanahy masina irahana ka ao namo izy nataonareo ikekevala amin'ny naniraka anazy jauna 13-16 lazaiko aminareo marina de marina tokoa ny andevo tsy lehibe noho ny tompony na nihiraka noho izay maniraka azy mazava be hoe ny rana de kely noho nylay mpaniraka ahoana nefa nataonareo fa mitovy izy ato eo ny soatra masina mazava be mihitsiny ahoanareo nefa mametraka nyity ato ty ho ny sary io nataonareo égal daholo izy telo reo égalité parfaite reo io égal rehetrarehetra reo izy rehetrarehetra reo de égal mitovy taona sika égal boribory eo mpivoany io ty hoe mitovy reo anankitelo reo même pied d'égalité zareo de ahoanao mampitombona zao sary nataonareo zao tena izy satria mametraka an'ilay ray hitovy amin'ny zanaka ale zanaka mitovy amin'ny fanahy masina nefa ny atao re misy zanaka azy no maniraka ny fanahy masina efa tsy azo ekena zany zao égalité zao non tande fo avy hatrany asiko mena be mihitsy eto ampovoany eto hoe interdit ny ataonareo non aleo ataotsika volomparasy hita tsara izy am'izay non mbola tsy hita leotsika zaona ihany non tsy azo ekena mihitsy ny hoe égal zany reo raha mio sary io de andreotsika koa jery hoe na eo soako nge ka ny rainy ndretsika jery an'izay hoe satria tsika mahita hoe zay mpaniraka de lehibe noho ny rahana efa tsy mety mihitsy zany zay sary zay dika zay ao jerotsika kely karaka ketsika ato amin'ny teknisianina ato dasika vetivetiky jery an'izay tsika teny zay anometsika ny iny moa za fa tapako efa aveo aza taitrynareo mbola jery kely an'le tenitsika aloha fa be de be izy ato maromaro ty fa aleo metsika daolo toko sy andina hoe io zanak'andriamanitra io ka ny rany dao raha vaketsika ndra vinokony mandeha de mpidirina am'zay ao tafiditra tapaka mihitsy nanary mandrapatonga ny telefony jevatsika le toko sy andina zany de jesaka tsika le hoe ny mpaniraka de lehibe noho ny rany de hitatsika tso fa ny fanahy masina ny rany eo soa tsy mahazo atao égal zany izy dika zay hoe fanahy masina égal eo soa efa diso zao zay tsy mety zany izy zanak'andriamanitra io ataonao égal amin'ny fanahy masina de efa diso zay enefa fampianarana diso avoakany jesosy jesoa iny nge tsy zay justisasy fampianarana demoni daholo navoakany any aminareo any zany tsy mahaizy an'iny mandika lalàna mihitsy le fampianarana de mbola tsy tonga sainy ihany vena mbola tsy hiara ihany venao hiala amin'iny satria fo mamono anao zao manipy anao any amin'ny elo de mbola tazominao ihany zany sary zany za tena miteninao mihitsy sy ady hoe tonga ny fotoana navotana anao vonjeo ny fanahnao zay tsy tonga monjy ny ty nofinao ty fa monjy ny fanahnao zay ny natongavan'zay ady ambasadorany eo soa meteza am'izay no vonjena azay na tonga nampianatra hoe aza mangalatra le fampianarana fa tsy mety tsy ho afaka eo mihitsy anao tsy ho avitra mihitsy anao fa manaraka ny eo soa ihany ny fahendrenao de zao triko zao manaraka ny ziady anao satria ziady any no ampianatra anao an'le fahatsarana de manaraka ny ziady any no dikan'zay zay no izy zay ka raha iny teny iny zany de mahitsy be mihitsy ny hoe niraka ny mpaniraka de lehibe no lay ny rahana io zany zany tsy azo mihitsy no vainao zay hevitra zay ka rehefa naniraka zany yahosoa niraka n'lay izy lay fanahy masina de tsy azonao atao égal amin'ny yahosoa mihitsy izy dikazay ary etondray tsika hita mihitsy ny hoe yahosoa koa ny rahany ray lay dadany yayava de tsy azonao atao égalité mihitsy zany reo satria lalàna ao anatin'ny soratra masina zany ny soratra masina mihitsy no miteny zany ka tsy azo atao mihitsy ny izy misy olona gany reo ny teknisianna
mbola miany teknisiana antsika fa ty mantsy tsy afaka mipita le sary a fa de azavetsika foana zany zany hoe eo am'izay hevitra zay zany a de mametaka mihitsy ny sohatra masina fa tsy azonao atao mihitsy ny egalina reo ka ho ataonao hoe ao anatin'ny pani anankiray a dia miaraka ao izy anankitelo de hoe egalina reo laviny sohatra masina zany ary zay no hoe tsy any eosoa io fampianarana io ka rehefa tsy any eosoa tsy an'le zanak'andriamanitra tena marina rehefa tsy an'le zanak'andriamanitra tena marina de volona ndefan'io tsy rehefantsika am'izay tokoa le fampianarana marina misoratra masina rehefa nijerevana ny fampianarana marina te soratra masina de tsy miexiste ao mihitsy nle ina mo lay teny zany hoe ny fanay masina ina mo hoe ny ray egalina ny zanaka de egalina fanahy masina tsy miexiste ao anatin'ny fampianarana eosoa zany fa ny tao ara de hoe ny ray lehibe noho ny eosoa de eosoa lehibe noho ny fanay masina zay no hitatsika ao mbola tapaka moa le telefona fa tsy haiko hoe ina ngany io lany teknisianinao efa vita satria tsy maintsy asehotsika amin'ny écran izy mahita ny olona amin'ny fampianarana mantsy zay ka mianakely vetivety aloha zany tsika fa tsy afaka mandroso mihitsy tsika raha tsy efa vita io zay zany fanazavana vetsika foana hoe ahoana moa zany tsy azonareo atao mihitsy ny milaza ka mampitovy an'lay fanay masina hitovy am'lay zanaka ary tak zany koa tsy azo atao mihitsy koa hoe malakilaky hoe ny ray a hitovy amy zanaka ikaingana fa tsisy mamenatra anao hoe tsika ne aty amy tanyny fampianarana mitondra olo anatylanitra de tsy mahazo mitaraikaraiky tsika naoary avetsika vakina kely zany izy ohatsika totokatrano lefa nambarako teo a efa tafaverina moa zany ny lafiny teknika hatry nisy fatapahana teo de tanderoso am'izay tsika le tenin'andriamanitra le hoe na io zanak'andriamanitra io aza de ny raha ny rainy de izay no milaza fa tena tsy azonareo atao mihitsy mampitambatra anazy hoe galina zareo de misy o miteny hoe ka rehefa izy tatia tany de zay no mahatonga anazy hoe kely fa rehefa miverina any ambony izy a mitovy any reo tsy rehefa tsika teo zany sary zany raha mitombony zany tsy mitombony faketsika ary ny jauna 13-17 aloha nefa tsika tsy kelikely a marina mpahatonga any am'izany teny tokony mila valany zany fandriamanitra jauna 3-17 fandriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho am'izao tontolo zao anameloka zay fa mba amonjeny an'izao tontolo zao mazava zany fa io andriamanitra ray naniraka ny zanany de tsika nefa efa nentina lalàna teo fa zay maniraka de lehibe no zay maniraka azy de lehibe no zay nirahany zafady indrindra ny mpaniraka zany lehibe no lay nirahana nandeha io zany zany de io andriamanitra ray io zany lehibe noho ny zanany ray zay a de mandray toko sy andiny daolo tsika le tokatrano any jaona toko fefatra andiny fefatra amy telopolo amoka toko sy andiny maromaro mihitsy ny a de mizay tanareo mihitsy hoe tena mampiseho mihitsy fa tena kely io zanany io raha miolotra mirainy io tsy azo atao egalina mihitsy ny zareo tsy azo atao hoy eosoa taminy ny aniko de ny manao sitrapony zay maniraka sy ny mavita ny asany ny rany izy zany eto na ny manao sitrapony zay naniraka zany hoe nisy naniraka koa zany eosoa de ny rainy any maniraka anazy io zay de vaketsika hoe jaona 5-23 jaona 5-23 mba najanony olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajan'ny ray zay tsy manaja zay tsy manaja ny zanaka de tsy manaja ny ray zay naniraka azy mazava-be mihitsy eto zany teny fa ny rany ray mihitsy ny a de zanany ty de ny lalàna efany hoe ny zanaka de kely noho ny ray ary ny fanahy masina de kely noho ny zanaka ka hoana moa zany le ray olo atao egalina amy fanahy masina zay ray zay aloha raha ny lalàna zany de hitantsika mihitsy fa tsy mitovy mihitsy ny ray amy zanaka amy fanahy masina tsika ataotsika sary ndray le izy aloha zao ny sary a zao ny sary a tia ny ray ataotsika miadana mihitsy le izy de mizay azonareo tsara
ty zao ny ray ty zao ny ray ty de mety samy zanaka ndray tsika ty zao ny zanaka ty zanaka ary eto ny fanay masina fanahy masina moa tsy olona fa ataontsika tsasary elo zany fanay masina araka ny filarany de zao ny ray lehibe noho ny zanaka zany de eto zany strictement supérieur amin'ny matematika zany de strictement supérieur ty io de ato par rapport amin'ny fanahy masina koa Yahosoa de strictement supérieur zao le averina kely voatrany tsy mainty ty zany strictement supérieur zany hoe ataontsika am'izay ny sary ty dadany ty toko eto ambany eto zany de mba ho azonareo tsara izay eto ny ray eto ny zanaka de eto ny fanay masina de lalàna zany ataontsika fotsifotsy tia supérieur am'ty ty supérieur am'ty ahoana zany mahegalina an'io anankiray ao anatin'ny hoe telo zay ray ahoana mahatelo zay ray an'io zay no atao hoe trinité matsy nefa de tetsika zao mihitsy ny lalàna fa tena ny ray lehibe noho ny zanaka de ny zanaka lehibe noho ny fanahy masina de ahoana moa zany lazaina fa ny ray egala fanahy masina satria natao anaty pani anakay izy hoe egala reo mitovy reo zany atao hoe fampianarany démonie io ny profa fa avy any amin'ny démonie mihitsy le fampianarana hoe egala reo zay différent de egala mihitsy reo ataontsika eto ambony différent mihitsy tsy mety hoe egala mihitsy reo novinavina zany différent reo sary reo zany tsy mitovy reo sary reo noho zany fony trinité dikan'izay zany amin'ny sary amin'izay fahitantsika tamin'ny soatra masiny teo de fafako eo zany fafatsika io sary io zany de ataontsika ny soratra am'izay hoe trinité egala ataontsika ngeta be mihitsy ny izy faux doctrine du diable zany doctrine du diable zany du diable doctrine du diable io tsy izy io tsy avy amin'Andriamanitra io tsy misy Andriamanitra ny teny zany ray zay no atsika aloha hiakatra any amin'ny lanitra ny lanitra am'izay hoe ahoana am'izay ny zatra nisy tany amin'ny lanitra ny lanitra indray zay fafatsika indray ty de hiakatra any amin'ny lanitra ny lanitra indray ty de zao ny sary tao amin'ny lanitra ny lanitra tady atao keto ny sary de avakeko izy efa avy eo ty dada Iava mipetraka teo amin'ny sisa fiandrianana andeha manao sary au ciel des cieux ty ciel des cieux efa any amin'ny ciel des cieux zany tsika ndikan'izao de misy dada Iava mipetraka eto mazava ho azy io izy io zany izy moa somary marron tena marina ny eto io zany izy père ty père ty père Iava io izy io de teto anoloana eto ny fanay masina taka ny jiro mirehatra itsika lampy anakifito zany reto ny fanay masina no Saint Esprit rehefa nandeha ny fivavahana
de tsisy nivavaka mifanahy masony mihitsy ny mponina atao amin'ny lanitra ny lanitra fa tamin'ny dada iavarery ny vavaka ny nandeha donge jerevantsika zay apokalipsy toko faefatra tande jerevantsika direkta mihitsy ny sary hitanareo tsara fa tsy misy zany nivavaka tamin'ny fanahy masiny zany tao amin'ny lanitra ny lanitra zany apokalipsy toko faefatra eo jerevantsika ny ten'andriamanitra reny faraparany ary zay andin'ny fasivy aleova ketsika amin'ny andin'ny favalo hoe nanomboka nivavaka am'izay ny tao amin'ny lanitra ny lanitra de jereo mange ny zatra nalefany tamin'ny fivavahany ary ny zava-manana efatra dia samy nanana elatra eninavy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny ary tsy mitsahatra andra manala izy manao hoe masina 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 ny tompoandriamanitra tsy to lay talosy ankehitriny ary ho avy tsisy miresaka mombany amin'le fanahy masina mihitsy eo nankely tsy mba nandeha tany amin'ny fanahy masina mihitsy le vavaka nankely ary raha ny zava-mananaina hanome voninahitra sy ady ary fisaorana ho an'le mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana de zay velona mandrakizay mandrakizay vetsika zany sary io izy io nanome voninahitra nyty ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ty zany ataontsika amin'ny soratra fotsy nakato dolodolo ny fanomezam-boninahitra nakato amin'ity dada iavaty nakato dolo ny fanomezam-boninahitra io nataoko misy filesy io tsisy nakato amin'ny fanahy masina mihitsy ny fanahy masina zany zero tsisy ato zany trany de zero ny ato tsisy nakato mihitsy le vavaka nankely arany tsisy nako amin'ny fanahy masina fa adresena ka reo amin'ny ray daholo ny vavaka rahantsika mahita tsara le teny teo ndo fa kitsika indray mandeha nanome voninahitra sy ady ary fisaorana ho an'lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana de izay velona mandrakizay mandrakizay ka le velona mandrakizay io le velona mandrakizay io ty tondrony eto ty ny velona mandrakizay io ambony seza io izy io le velona mandrakizay zany hoe nivavaka zany de nalefa tany amin'io izy moa tany amin'ny velona mandrakizay io araka ny sary de jerevantsika am'izay de andiny fafolo de akoky eo alohan'lay mipetraka eo ambony seza fiandriana raha no lefatra amby roapolo an'lay mipetraka eo amin'lohana seza fiandriana iakoky eo anoloana zay mipetraka eo ambony seza fiandriana zany eo am'le mipetraka eo ambony seza fiandrianana de fasana an'le vavaka sy ny fiankofana no lefatra amby roapolo ka hivavaka am'izay velona mandrakizay ary de ny vavahana le velona mandrakizay mandrakizay fa tsy ny fanahy fitin'andriamanitra azy zay de anipy ny satrobonany eroana seza fiandriana izy ka anao hoe andiny faraika ambiny folo ianao ny tomponay sy andriamanitray no mendrika an'izay ny aja sy voninahitra sy ny hery fa ianao ny nahariny zavatra rehetra sy ary no sitraponao nanisy azy sy nahary azy mazava-be le teny teto hoe dia ivavaka am'izay velona mandrakizay io izy io hitatsika io ivavaka am'izay velona mandrakizay lay velona mandrakizay zany nanaovana ny fivavahana oke layntsika sary de lefatsika ry de soritako aminareo de tsy hitanareo le izy oke layntsika sary mihitsy fa zay mihitsy moa no mahazaratsika ny teny izy ataotsika sary izy de hita tsara mihitsy ny am'izay de zao le izy zao izy tya lay resako te hoe ivavaka am'izay velona mandrakizay mandrakizay io lesan'ity io zany noho ny vavahana ivavaka am'izay velona mandrakizay mandrakizay zay ny voalaza sohatra masina io hitatsika io lay de ty velona mandrakizay ty io lay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana zany ake jerevantsika le zay hoe aiza zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana zay ohatsika jeren'lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana tsy hitatsony ato zany io izy io de koky eo an'lay zay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana lolona maritsika tsara mihitsy izy de am'izay nareo tena mahita tsara mihitsy hoe lay mipetraka eo ambony seza nge ty nandefasana vavaka ty sy nareo mieritreritra hoe io de miakohaka io sitsika marika ndray ty izy ty de akoka aleo ataotsika menamena ihany de akoka eo alohan'lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana io ndray ry izy zay io
le ankofana zany de zay mipetraka tsy ndiko mihitsy ty zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana andeto atsika volomparasy mihitsy ny zany ty mihitsy le izy ty io lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana mihitsy eo ambony seza ty ny seza lay mipetraka eo ambony seza mihitsy noho ny vavahana zay ny voalaza soatra masina raha ohatra anao zany ka mijery ka araha am'izay sary zay zany de mazava-be mihitsy ny fa tena lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana mihitsy ny a no ndresana zany zany hoe tsy ny vavahana ny fanahy masina zany hoe na de tany amin'ny lanitry ny lanitra aza de tsy ny vavahana ny fanahy masina fa tena ny alana mihitsy ny izy ka hoana mo izy ny klasinareo Andriamanitra any aloha tsika de efa mahita mihitsy ny tsika aloha jerindray tsika Andriamanitra ny vavahana zay dore jerentsika ny apokalipsa 3:7 hoe Andriamanitra ihany ny vavahana ary eo ny voalaza fa tsy Andriamanitra ny fanahy masina zany apokalipsy 3:7 de jerefatsika 20 zafady apokalipsy 26 jerevakesa de tizonay le teny de lasa mandika zatra tsy mety nareo eo jerentsika vetivetika Apocalypse 26 zay misy avakitsika Apocalypse 22 izy Apocalypse 22:6 vakitsika am'zay izy a ny vakitsika azafady indrindra tsika any atokotany ary zao Jaona no naresina hitareo zavatra ireo ary rehefa naresina hita ao a de nenkoaka ivavaka teo anolohan'ny tongotry ilay anjely naneo ay andreo zavatra reo atra de ndeha ekoka eo io de nandeha ekoka eo alohana tongotry ilay anjely naneo an'ny Jaona andreo zavatra reo zany Jaona de ndeha ekoka izy eo amin'ny tongony de ozy ilay anjely hoe hoy ilay anjely tamiko tandremo aza manao an'izao fa mpanompo namanao ihany aho sady namany mpaminany raha ilanao sy izay mitandrana teny amin'ity boky ity Andriamanitra ihany ny vaovao mazava-be io teny hoe Andriamanitra ihany ny vaovao donc ataontsika alaina sary nefa zay any mompo mahindry anareo rehetrrehetra olombelona tonga saina am'izay nareo manaraka hoe aza manao zavatra fahafahintsony zay a de vakitsika am'izay ty a jereo am'izay nge ty sary ty Andriamanitra ihany ny vaovao hitatsika mivandravandra be mihitsiny io raha vo Andriamanitra zany de tsy maintsy hivavahana zay mazava-be io sary io hitatsika nefa n'le sary tarika hatramin'ina moa tary amin'ny bokyny Apokalipsy teo fa tsy ny vavahana ny fanahy masina zany fa atao am'le mipetraka ambony seza fiandriana ihany ny fivavahana natao azaminy io eo am'le ambony lay mipetraka ambony seza fiandrianana ihany a no nandeha miankoka teo zareo miankoka eo lay alohanan'izay mipetraka ambony seza fiandrianana zany hoe le fanahy masina zany tsy ny vavahana mihitsy ny dikan'izao ka zay mivavaka tamin'ny fanahy masina zany de efa nanota sady zay mivavaka amin'ny trinité zany a de mpanota le mitsipy makany amin'ny hero ianareo zay mahita sy mandre io zany de miomana mihitsiny a rehefa tsy hibebaky nareo tsy mampitahotra fa famariana nareo nge tena tsipy any amin'ny herinareo ho any amin'ny farimy rehetra afy sy ny solo farange nareo dozy nareo za tsy mila raha zany rehefa tsy mila raha zany a aza makany amin'ny dokotera rehefa marary raha marina ny teninao de aza makany amin'ny dokotera rehefa marary fa mataonao mbola mitady-ponao fanafody sy fanasitranana matahotra anao zany nofaty ka rehefa matahotra ny hofaty de meko anao ny vahaolana ny fanazavana lay fananao io matahotra ny maty io no matahotra hoe raha maty de makany amin'ny hely ka mba avonjeo izy aza vononao fitiavantenanao fa mba avonjeo izy
mbala izy iveriny am'le nanamboatra anazy fa anao nge miverina vovoka fa izy nge tsy miverina vovoka fa izy iveriny am'le nanamboatra anazy ka raha ohatra ny izy ka nanao rasy ty tiny noho ny amin'ny erany taminao de tsy maintsy makany amin'ny elo izy na tena tsy tiny aza ty tena tsy maintsy makany amin'ny elo io fanahanao io rehefa tsy vonjenao izy fa ty vovoka ty nofonao ty io miverina vovoka io tsy misy solution io ka zay no mahatonga na miteny hoe mivereny ianao a amin'ny famonjena ny fanahnao lay fampianarany Iosoa no ka ranao am'izay ary io tsy azo ovaina io raha misy mitarika nefa tsy manana ny fampianarany Iosoa le vao nivaketsika teo de tsy manana n'Andriamanitra izy tsy misy Andriamanitra zany manao tony fafotom-pampianarana trinité to satria lazay ny fandriamanitra ivavahana ny ray eto nefa milaza tsotra masina fa tsy ivavahana izy lazay ny fa mitovy amin'ny ray io fanahy masina io hitantsika nefa fa tsy mitovy amin'ny ray novinovina mihitsy izy fampianarana demonia ny zavatra namboarina natao mpitovinao amin'ny mpanamboatra anazy zany io taonareo mpanambany an'Andriamanitra mihitsy zay manao an'izany arozanao zay tsy anao an'izany tsony a firy zay fampianarana efa diso zay tsy azonareo vana satria nareo nge fa tena zay le Andriamanitra tsy izy ny tomponareo e mifahendrena mialamy io Jesosy Jesoa io a mialamy Jesus Jesus de manatona ny zay ady am'izay manatona nareo andao iaraka amiko any amin'ny lanitra ho any amin'ny Iosoa zay ny anton'izao fampianarana tsy hainareo olombelona zao tsisy nahaino io nareo e tsisy nafantatra an'io nareo zay ny mahatonga mbola mpianatra le monothéisme indray hoe inona indray le monothéisme anazavany indray tsika rehefa avy eo fa zao rehtsika eo de amin'ny trinité aloha fa eto zany de hitantsika mihitsy ny hoe tena tsy azo atao mihitsy ny mampitovy an'io raha io amin'ny fanahy masina nefa le trinitarisme mety hoe trinité de zay hoe miray any no egale zanaka egale fanahy masina de natambatra ao anatin'ny finosana anankiray izy ao anaty arona anankiray exemple anaty arona de hoe io le Andriamanitra tokana sady marina hoe Andriamanitra de ray any de hoe firy le isany eo anatiny eo telony eo anatiny eo satria hoe mitovy daholo nyreo de ivavana tokoa nye fanahy masina am'le trinité nefa ny eto ny olona tany amin'ny lanitra mihitsy ny a de ny zavaboary tao amin'ny lanitra na ny olona efatra amby roapolo na zava-manana efatra na ny eny reo rehetrarehetra reo zany a de tsy nisy ny vavaka tamin'ny fanahy masina mihitsy de ny fanafiton'Andriamanitra fa tamin'ilay Andriamanitra ray lay mipetraka ambony sisa fiandrianana irery ihany no ny vavahana zany mafampianarany demonia n'le trinité de mbola nao ina indray zao nareo ilaza indray venjareo fa zay koa zao tsy ao amin'ny trinité tso de zany mihitsy natao hoe te volomiteny mamitaka olona de tsy meny hatramin'ny sandoka zay eny rehetrarehetra de sandoana tahoana mba mieritreta am'izay le mpivavaka rehetrarehetra mieritreta le mpivavaka rehetra ianareo zay milaza fa mivavaka rehetra mieritrareta ary manarahany zay ady manarahanareo andao iaraka amiko any amin'ny Iosoa hoetiko anareo tena tonga ko anareo garantia 100% garantia 100% itondrasanareo makany ho any amin'ny lanitra tsika efa be ny fahorina ny ainana teto a ok zay to am'izay ho any amin'ny Iosoa de miadana sy milamina am'izay tsika neo amin'ny fiainatsika milamina tsisy korotatsaina intsony tsy misy fangiry firina tsony fa tsisy miraharaha tsony e kefa ho any amin'ny lanitra kefa hoe ina tsony mo raha itsika zao fiainana zao zay zay do atsika hiditra indray tsika fanazavana anankiray indray iny moa zany de fa vitiny aloha hiditra indray tsika amy ten'Andriamanitra anankiray hoe izy mo am'le sary de hoe sorotsika indray ara ty ina mo ty sary eto ty fa hoapotra atsika indray ny zanaka efa sorotsika hatrany amin'ny fanahy masina satria efa tsy ilaina tsony koa ty fanahy masina ty na ny fanahy fiton'Andriamanitra zany satria anatin'ny kilasy ny fanahy masina ihany reny mbola nazavantsika ny any amin'ny lanitra rehefa amin'ny fotoana manaraka mbola tsy am'izao fa fampianarana aloha enona fa zany tena zava-dehibe ndoatsika aloha ijery an'ity a zao de niditra indray ary Iosoa misy an'ity zatra tafitsy ty fa aloha tsy manina fa de ty Iosoa nitsangana teo anoloana ny ray ty indray izy ty Iosoa ty nitsangana de aleka mafafatsika mihitsy le anina fa lasa ambony loatra de tsy mety fafatsika ty
ataontsika mitovitovy amin'ny satria ny CLDC ny tantara mandeha manaraka tsatsika rehetra ny tokantrano any na ho any zay mijery internet io na ho any zay mijery télé tsy mena amin'ny radio any io satria mandeha direct atao zany rehetra zany de ampidintsika ndray tia ny dada Iava taingany eo ambony seza fiandrianana izy zany seza fiandrianana ty de ito izy de mitazona boky izy ty de jereo ny apocalypse 5 io tazona boky izy ataontsika mangamanga mihitsy le boky zany ty le boky ty nitazomina zao ty zany boky ty livre amin'ny teny frantsay boky amin'ny teny anglisy de tamin'ny voalohany zany teo ampelantanany dada Iava io eto zany dia naprofy hoe ahoana moa no maharay an'io zanak'eo amin'io rainy ahoana ny mahiray an'ireo de tsisy afaka ananka ty boky ty de aveo nefany ozy ny lolona tany amin'ny lantsilandro hoe misy maka io de hitatsika eo de avy teo nalain'le zanaka tokoa izy de tonga teto amin'ny tanan'le zanaka am'zay izy ataontsika mavomavo eto tonga teto amin'ny tanan'le zanaka le izy lasa teto amin'ny tanan'le zanaka ataoko lavitra mihitsy de am'zay hitanareo mihitsy hoe lasa nakato n'le boky lasa nakoa le boky de le teo an-tanany ray tsisy tsony teo lasa le boky nakato ary rehefa nakato le boky de tsy nisy tsony tato zany fa foana le tato zany asolontsika ty de lasa nakato izy lasa repera-tanan'le zanany am'izay le boky zany tamin'ny voalohany izy teo amin'ny telany ray aveko ndray mandeha le sary aloha aveliko le sary anakaiky tamin'ny voalohany izy teo ampelan-tanany ray tamin'ny voalohany ataontsika mihitsy ny sary de ty le ray teto amboniny nitazona boky io zany phase numéro 1 de nitazona boky izy teto ty ambany ty zany io izy nitazona le boky io de aveo nefa ty boky ty ty lasa nakatikatry ty de sy teo ampelan-tanany tsony ty sary ty zany ty sary faharoa ty zany sary numéro 1 ty zany premier plan ty de ty zany deuxième plan io zany ny faharoa lasa nakato zany de fa tena apetraka ary rehefa niraisin'le zanaka le boky de tsisy tsony teo ampelan-tanan'le ray ty ambony ty io tsisy tsony teo ampelan-tanany leo masoroko ty fa lasa ohatran'ny odrazenareo lasa takon'le numéro izy tsy takon'le numéro izy fa tsisy boky tsony teo ampelan-tanany teo zay ny tena izy zay ty zany ny phase 2 tsisy boky tsony teo ampelan-tanany de ataoko point d'interrogation ty izy tsisy boky tsony teo ampelan-tanany zany fa ry lasan'le zanakary le boky dikan'izany hafa le mipelaka eo ambony seza fiandrianana satria tsisy boky tsony eo ampelan-tany tsy hoe nanjavony izy mbola eo ihany tsy nanjavony izy fa izy eo ihany fa lasan'le zanan'le boky ka raha vao lasan'le zanan'le boky dikan'izany tsy anakiroa le Andriamanitra tsy anakiray le Andriamanitra fa io roa miavaka tsara io de ny ray sy ny zanany io zany zany ny Andriamanitra ivavahana satria ty Hosoa ty koa de ivavahana de anakiroa ny Andriamanitra ivavahana de ny ray ary ny zanaka ary tena samy hafa ndray sy ny zanaka satria ilay boky zay teny ampelan-tanany ray de efa tsy hentsony fa efa lasany zanany zay rehefa jerevana am'izay ny Andriamanitra ivavahana ny fanamasina tsy ivavahana ny Andriamanitra ray ivavahana firy ary Hosoa zanany fe mba ivavahana zay rehefa ny tena apetraka de aleo laitsika sary ty mba ivavahana ve io Hosoa io satria tsara be ty sary de aleo tazomitsika mba ivavahana ve Hosoa zanany de mazava be aleo ny soatra masina no antanetsika hoe Andriamanitra ve io zanany io sa tsy Andriamanitra de vaketsika tsara fa tena Andriamanitra io Apocalypse vaketsika indray mandeha le Apocalypse teo
Apokalipsy toko fa 5 totsika ato le famakina fa mantsarasa ela be le mivatibadika. Apokalipsy toko fa 5 de mijery tsara tsika ireny le tokantrano any. Toko fa 5 ary indro hitako fa indro misy boky voasoratra tao anatin'ny sy toy voany voapetaka mafy tamin'ny tombo-kase fito teo an-tanakavanany mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery ny antso tamin'ny feo mafy hoe iza no mendrika manokatra ny boky sy amanotombo-kaseny. 7 ary tsy nisy tany an-danitra ny tetete tany na tany ambany tany nasokatra ny boky na najery azy. Io le ny teneniko teo hoe tsisy afaka nasokatra n'le boky mihitsy ny olona na afaka nijery azy. De 7 de nitomany mafy aho satria tsy nisy hita mendrika anokatra ny boky na hijery azy. Ary ny anakaiky tamin'ny lolana no tamiko hoe aza tomany indro liona avy amin'ny firenena Joda dia ny solofiny Davida no efa naresy ka anokatra ny boky sy amanotombo-kaseny. Io zany le hoe izy ny andeha haka amin'ny boky de anokatra n'io boky io zany dikan'izay. 9 ary hitako fa iry teo afovoany seza fiandrianana sy ny zava-maneno efatra ary teo afovoan'ny olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono na natandroka fito somaso fito de ny fanafiton'Andriamanitra ny rano nakany amin'ny tany rehetra. De 7 de io zany le hoe nitsangana eo soa teo amin'ny ateza moa teo amin'ny io zany io le nitsangana izy io le mitazona le boky mangamanga io izy zany io le eo soa io zany ataontsika hoe zanaka zany ty io le zanaka. Io le zanaka io de ty le ray ty eo amin'ny tainginy ambony boky io tainginy ambony seza io le ray io zay. De dinatsika am'izay le teny zany ary rehefa nandray ny boky izy ny zava-manana efatra sy ny olona 7 diny akoka teo anatreny zanak'ondry sady samy manana lokanga sy lovia volamena fentiditika azomanitra izy de avavaka ataon'ny olona masina izany. Zay zany hoe ny ankoka teo anatreny zanak'ondry zareo ary ny vavaka mazava be hoe ary de ny vavaka de vavaka ataon'ny olona masina zany. Zany hoe ataontsika sarinay zany io sary ty no tsy mety alehibe azy ty fa ataontsika leota letsika sary kely fotsiny izy de voatoranareo indray le teny eo de tsy hitanareo ny tokantrano any le toranareo mihitsy le teny zao le teny zao dia de zao le teny ny lolo 720 zay de nakoka teo ty zany le ny akohaka ty le ny akohaka teo anatreny zanak'ondry io ny akohaka de le hoe dia vavaka ataon'ny olona masina zany mivavaka zany izy dikan'io. Io zany milaza fa ny vavaka teo anatreny eo soa ny lolona 720 sy ny zava-manana efatra tao amin'ny lantilanitra. Andriamanitra izy zany sa tsy Andriamanitra ny dikan'izao mazava be Andriamanitra izy ny dikan'izao zany. Alefantsika moa zany fa ty fa mazava iny ho antsika zay nijery teo hoe Andriamanitra zany eo soa ny dikan'iny. Azontsika arahana maso tsara ny fampianarana am'izay efa nametrahako anazay ka eto zany ny firy ny Andriamanitra ny dikan'izay rehefa nijerevana am'izay soratra masina araka ny famarihana de aventsika tsara ny sary isan'ny Andriamanitra zany de mazava be ito izy ito anankiroa ny Andriamanitra araka n'izao sary zao anankiroa izy ty ny voalohany ty Andriamanitra ray ty tsy hita lasa leo ataontsika ty somary mangamanga ty le Andriamanitra ray ataoko karekare de ty ny faharoa ty reo zany le Andriamanitra ivavahana dada Iavara ary le zanaka Yahosoa faharoa zay. Ka rehefa nijerevantsika ny soratra masina satria miavaka tsara nge ndray sy ny zanaka io de le zanaka Andriamanitra efa misaraka tsara amin'ny dadany ary le dadany Andriamanitra izy io misaraka tsara io firy ny Andriamanitra zany mazava ho azy roa ny Andriamanitra. Aventsika sary le izy zany
de aventsika sary am'izay izy mianaka tia ny rainy a ty le dadany a mitazona n'le boky izy io a efa tsy ny ampelatantso moa zany le boky zao tia ny ray zay Andriamanitra Dieu dikan'iny totsika Dieu etra zao ary eto kosa ny zanaka zay mitsangana satria izy mianaka mitovitovy ihany izy mianaka ty koa ny zanaka de ny zanaka kosa ny mitazona boky a mitazona le boky izy a ty le boky a iny ampelantanana iny a de izy koa nefany a Dieu koa izy a izy koa de Andriamanitra Dieu koa izy araka ny lalàna teo hitatsika teo Dieu ato firy zany nombre en Dieu zay nombre en Dieu égale nombre de Dieu égale nombre zany a anakiroa mazava tsara de ny ray sy ny zanaka ty zany hoe zanaka ty toko mangamanga izy mba am'izay miaraka amin'ny boky io a zanaka ny famarinan'ny soratra masina zany de mahita tsara fa roa no isan'ny Andriamanitra ary misaraka tsara de ny ray io izy hitatsika eo ary ny zanaka noho zany a rehefa fezina diso ny trinité ary tena fo mihitsiny satria rehefa hita tany amin'ny lanitry ny lanitra mihitsy ny sary ho hita tsy hoe tetỳ tany na taiza fa tany amin'ny lanitry ny lanitra efa tany amin'ny lanitry lanitra mato ny bokyny apokalipsy io tany io fahitany ino naseho de ny zahatra ny seho eto amin'ny lanitry ny lanitra de hita mazava mihitsiny fa isan'ny Andriamanitra zany de anakiroa de ny ray a zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana zay nitazona an'le boky a io izy hitatsika eo tsara mihitsiny a tizy ty ary ny zanaka de ny zanaka ny avo indrindra zanaka ny dada iava io ihany koa Yahosoa de dika zay a finy isan'ny Andriamanitra hitatsika eto amin'io sary io roa ny isan'ny Andriamanitra ary misaraka tsara de ny ray sy ny zanaka de mazava zany fa ny fampianarana tena marina an'Andriamanitra zay hita tao amin'ny lanitry ny lanitra de anakiroa misaraka tsara ny Andriamanitra no zany tena diso tanteraka mihitsy le trinité hoe tokan'Andriamanitra de olona anankitelo ny ao anatiny ao zany vao may tena zava-tozy fampianarana avy any amin'ny démonie mihitsy zany fa eto hitatsika mihitsiny a fa ny ray de lehibe noho ny zanaka io izy io ary misaraka tsara ny ray sy ny zanaka io izy io firy ny Andriamanitra nydika zay roa zay le Andriamanitra miseho sehatra ao anatin'ny tsy rafitra didifolo intsony ary raha va misy milaza fa mitandrana didifolo de tsy maintsy ray eo Andriamanitra io na tehina tsy tiana tsy maintsy mipetraka ao anatin'ny trinité izy na tehina tsy tiana zay le toe fampianarana avy any amin'ny démonie satria io zanaka io koa ngeka Andriamanitra nefany izy kely noho n'io dadany io ka rehefa tsy hitan'ny olona tsony zay milaovana an'izy a de nampidilo anatin'ny harona anakiray anaty mpany anakaiky de natambany eo de lazany hoe telo zay ray zay avy any amin'ny devolo zany zay ny fototry ny maratsy an'io didifolo io a mamon'olona mihitsy io zareo nge zao miteniteny foana be zao verenako am'izay le teny hoe raha misy mampianatra nefa tsy mitondra ny fampianarana io sao de tsy ao io Andriamanitra io fa zay manana ny fampianarana ihany no ny fampianarana Yahosoa no manana ny ray sy ny zanaka io izy io ary no le zao rafim-pivavahana sy fampianarana avy any amin'ny Yahosoa zao de zao no mahatonga ny olona atao amin'ny Yahosoa rehetrarehetra afaka ny fahotana ary tsy mahay manota intsony anjarana am'izay no manatona manatona ny Yahosoa am'izay no miarahna ao ny ziady azy zao hitanao zao ziady ano nanako ny raha ny Yahosoa sy dada iavaza hampianatra anareo ny marina zao hitanareo zao a miraha soanao tonga soa aty amin'ny lanitry ny lanitra efa afaka sika am'izay fampianarana zay a ary iaino manaraka andrayntsika aorina sotra betsaka dada mara iava noho ny amin'ny teny sy ny fampianarana tena soa indrindra ny fampianaranao mamalivavaka dada mara iava ary mamaliantso taio ny teny sy ny fampianarana ary aoka iseho ny vonina itsao arovo zao fanambarana izao arovo ny teny rehetra avy any aminao hitondra soma am'izay rehetra miainanao zao fampianarana izao de fanasokafanao ny sain'ny olona mba hibebaka izy ka ho sitrana sy adiady tena maniry mafy mahavonjenany io azany mahatonga na mangataka ny fanainao masina tena hiparitaka manerana nyzao tontolo zao
isitona ny olona iverina sy hitodika ho any aminao dia hiantso ny zay rehetra voantso voalahatra ho any amin'ny Ehosoa ho valin'ilay ranalatsany. Sokafiny sain'ny olona mba tena halala amin'izay izy dada malay avao voninahitra nao mandrakizay. Amin'ny anaranao Ehosoa no an'izany vavaka rehetra izany. Halleluia, amen. Dia miraso tsika rehetra samy teny Ehosoa indray ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana larana faharoa ambin'ny folo indray teny Ehosoa daholo.